Miarabantsika rehetra mpanaraka ny ASMTV amin'ity androany ity. Androany no tanterahana ny fanadina-mpanjakana voalohany na ny CEPE izany tonga nanao fanadihadiana tetsy amin'ny EPP Manakambahiny ny ekipan'ny ASMTV. 60 ny mpandray anjara, 7 taona ny zandrindrindra ary 12 taona kosa ny zokindrindra raha ho an'ny EPP Manakambahiny manokana. Ary raha ohatra ny fanadihadiana iarahana amin'ny sary ny safidy Rasoa Marimarika sy Slavina Andrianiana. Niatrika ny fanadina-mpanjakana CEPE ireo mpianatry ny taona fahadimy eny amin'ny ambaratonga fototra anio talata faha-7 ambin'ny folon'ny volana Jona 2024 miisa 477 sy 5 mpiadina nanerana nosy ary 490 tamin'izany no tatao amin'ny EPP Manakambahiny. Tamin'ny fitora sasany no nanomboka ny fiantsoana anarana raha tamin'ny valora kosa no hiatrika ny taranja voalohany ireo mpiadina. Ato moa zany 636 izay tsy mba sasy ty dia nisan'ny mpiadina ato 490. Hatreto aloha zany mbola tsisy olana tonga daholo ihany ny mpiambina ny surveillant zany dia misy koa ny secrétaire efa tonga daholo. Ny taranja opération sy problème ary SVT no nanadinana ireo mpianatra ny tapany maraina, tantara, géographie, français ary malagasy kosa ny tapany hariva. Géographie taranja tena atahorana français opération sy problème. Nilamina ny fanomanana amin'ny ankapobeny na dia teo ary ny mety ho fahasahiranana ho an'ny ray aman-dreny sasany. Manana tsara mihitsy na izy ary aloha mazoto fa somary hoe mitaintaina ihany izy fa mazoto tena mazoto dia ny fomaraina moa izy indray no namoana hoe mama sao dia taritsika arakaraka ny nanaovako ny zanako taloha ihany tompo nanaovako anazy taloha zany efa manala fanadinana ny zanako dia trondro zany tena matetika atao sakafo trondro sy karoty. Efa misokatra kosa ny fisoratana anarana ho an'ny clé du BPC sy ny clé du bac eny amin'ny cours éducatif ASM rehetra ho an'ireo mpianatra manomana fanadinana. Izay ary mahakasika ny vaovao iny fa efa tongotra kosa nefa ny fanadina-mpanjakana manaraka ny BEPC sy ny BAC zany dia manambahiny tsika androany iresaka bebe kokoa mahakasika ny clé du BEPC sy ny clé du BAC izay karakarainy vondrom-panabeazana ASM. Miarahaba ny fiara tonga soa indray eto amin'ny plateau any ASMTV. Fa miarahaba mizoambolana indray amin'izao fotoana izao elaela tsika tsy niona dia miarahaba tsika rehetra mpanaraka ny ASMTV. Afaka hazavain'ny fiaro bebe kokoa hoe ny mahakasika ny clé du BEPC sy clé du BAC izay karakarainy vondrom-panabeazana ASM amin'izao akatoko ny fanadinana izao. Ny clé du BAC sy ny clé du BPC moa dia anisan'ny ahafantarana ny ASM tokoa nandritra ny fotoana maro satria efa 5 taona nisina mahery tany izy io raha 30 taona ny ASM amin'izao fotoana izao. Ny clé du BAC sy ny BPC efa tongotra tokoa moa zany fotoana izany dia ny BPC eo amin'ny 4 andro eo ary ny BAC 4 andro. Izy io zany dia pekady iray ho an'ny mpanara-fanadinana rehetra na mpianatra ASM na tsy mpianatra ASM. Misy mahasamihafa kely azy fotsiny hoe ho an'ny mpianatra ASM dia nikolage fotsiny aloha fa ho an'ny ankizy vaovao zany hoe ny mpianatra izay te hiditra hisitraka n'izany clé du BAC sy BPC zany dia mandony droit sy nikolage dia mandritra ny fotoana naovana izany dia misy ny polycopie izay zaraina ho an'ny tsirairay isaka matière sujet type io zany hoe amin'ny fotoana io no anoroa mpampianatra antsika hoe inavy ny tena base inavy ny zavatra tokony ho hay hiatrehana an'izany fanadinana BPC sy BAC izany dia manerana ny ASM rehetra misy an'izy io na Itosy na Analamaizy, Tanjombato, za koa tsy voatongo, Analakely dia ho anareo izay maniry ny hisitraka izany dia misy ny contact efa nalefanay amina amin'ny page ny groupe zany na ny amin'ny ASMTV. Arak'izay zany dia mety hoe roviana manomboka ilay clé du BEPC sy ny clé du BAC dia manao koa ny fandahara-pianarana. Ny fandahara-potoana dia efa mivoaka ny clé du BPC amin'izao fotoana izao ny clé du BAC kosa dia amin'ny 29 ny volana Jona no mipoitra izay emploi du temps izany. Ny clé du BPC averiko kely mandritra ny 4 andro izy io manomboka le 20 juin ary ny clé du BAC kosa dia ny 1er juillet mandritra ny 4 andro ny clé du BAC. Koa manasa antsika mpianatra rehetra na aman-dreny mpianatra izay mahita ity fandaharana ity tongava manao an'izany clé du BAC sy BPC zany fa tsy hanenenanareo zany fa efa maro no afaka tatao amin'ny ASM
tsisy mahafantatra an'izany angamba fa matsokiny SM dia tokony teninao ianao. Misaotra ny fiaro ny vahiny teto amin'ny ASMTV. Mankasitraka ny soambola dia misaotra antsika mpanaraka ny pejiny ASMTV. Ho fanamafisana kely dia reto avy ny toerana ahitana ny cours éducatif ASM eto Antananarivo, Analakely, Itaosy, Ambohibao, Ivato, Andoharanofotsy ary Analamahitsy. Tsy adinonay ihany koa ny mirary soatrany ireo mpianatra izay hiatrika ny fanadinam-panjakana rehetra. Azadino manaraka tsy tapaka ny ASMTV na amin'ny Facebook izany na YouTube dia mandra-piana tompoko.